atolotry ny orange tantara zapare miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Raha samy fanatanjahantena dia isan'ireo efa tena ela nisiana indrindra ny pétanque na ny tsipy kanety be izay lalao azo lazaina hoe miavaka satria tsy mifidy salan-taona fa azo ny rehetra lalaovina. Miavaka ihany koa satria mampita lesona goavana amin'ny fiainana ny rafitra misy ao aminy na dia kilalao tsotsotra ihany aza. Isan'ny voasarika tamin'ny filalaovana azy ity tovolahy kely iray ity izay vao 13 taona monja ary dia nandray anjara tamin'ny kilonga amin'ny kanety be mihitsy aza. Kilonga amin'ny kanety be tournois karakarain'ny orange madagasikara. Bonjour Neny. Salama zanako. Ary iny za tia kofokofohany vao maraina ato an-dakozia ato izany. Manararoatra manadio ny ato anaty plakarato ary José fa tena tsy araka amin'ilay rotoroto andavanandro mba sabotsy io mantsy manam-potoana kokoa. Ay, ary dada lasaiza fa toa tsy hitako ao any efitranonareo ao. Drais any amin'ilay efa fantatrao. Lasa nanao pétanque ve? Ianao koa ohatra ny hoe vaovao amin'izany. Fangatsy hoe samy lasa nanao mission indray Monsieur Albert sy Monsieur Alfred namany. Sa izy rery ny lasa any? Gaston Rainao foana. Reny ny namany fahitanao matetika miaraka manao pétanque any. Fa raha hita randro manokana tsy ho lany namana an'io izany fa dia lazaiko anao tsara. Ragasy foana. Loza kely ary aloha ny fa mazotoa e. Fa mba azoko indramina kely aloha ve ianao rehefa avy eo José? Oe ahoa izay ho Neny? Mba irahako metsena kely ny loka atoandrotsika ianao avy eo dia mba tsy mikoropadropaka mamita raharaha. Ok ary, mivoaka kely fotsiny aho fa miverina eo rehefa avy eo. Reo tokoa eny. Ary fa zaza ny namandray miaraka amin'ny lalao amin'izany. Tena tsy lany namana mariny taty raha tsipy kanety be tika. Tena miaika. Tsoroko aloha fa tena mba te hanandrana ilalao azy ity saingy tsy say. Ody mandahakitsy rano be foana isaky ny bato amin'ny dada. Nefa hitako hoe mahafinaritra ilay izy. Iny ny dada manatona fa nahita. Dia ahoana ritsy? Tsy ahoana. Zao nitazatazana nareo manao tsipy kanety be izao. Anao vela. Tairaro hoe mba hanandrana. Fantatro fa tsy iraika amin'io izany lahy. Tsy fimpirimoano ny taonany lahy. Hanandrana ho aho mantsy any dada. Tena marina ve? Iano a? Ndao ary. Zange tena te hanandrana fa matahotra. Inona ny atahorany lahy? Tsy misy mampatahotra io. Ialahy tsy moroso fotsiny. Ka le teknika hatifirana an'iny kanety kely na kosone mihitsy ny tsy haiko ry dada. Amin'ny fitsipy-dalao efa haiko ihany le samy mijery matetika anareo reny. Raha resaka teknika ilay izy azo atoro an'lahy zany e. Mila mandray tsara fotsiny lahy dia mampiatra. Sady ny antsika inge io karazana talenta mihitsy eo amin'ny fianakaviany. Tsy tany langana ary sy filibera dadatohan'ny lahy miaraka amiko manao pétanque isaky ny lady reny e. Tsy midoka tena fa zay telo mirahalahy tena sady samy mankafy tsipy kanety be no azo lazaina manana fanomezam-pahasoavana voajanahary amin'ny fahaizana azy ity mihitsy a. Dia jereo koa reny zanany reny. Andao fa tena vonina e. Sady makaina koa ry zalahy retsy. Mandray. Fa ho aiza sady koa ry Gérard zany. Fa ho aiza sady ry Gérard a. Fa nanina aloha ty hoanaky be alamangany ty José a? Lalao tsipy kanety be niaraka tamin'ny dadany sy ireo namany aky dia tsy tandrotandroka akory vao ketoka ny aky be ako a. Pétanque ihany moa zany tsipy kanety be? Ie. Fa nanomboka oviana koa elany lasa ty pétanque. Zange kiry Larisa manana fitiavana ny kilalao io saingy natahotra hiditra tsehatra foana hatramin'izay. Ho antitra vetivety ela raha izao. Fa ahoana?
mba miala voly ve le izy dia kilala ho anantitra no atao. Ny antony ilana fialam-boly inge dia mba azahoana fifaliana foana fa rehefa falifaly foana dia tanora lalandava hono e. Nelahy nefa zavatra mahamora antitra indray no hidirana. Fa iza aloha ny teny andrifa kilalao anantitra ny tsipokanety be. Kitavy zaniko, jereo raha tsy niantitra ny tena mpanao an'ireny. Ontso diso be zany. Betsaka ny ankizy toantsika sy ny tanora tia milalao tsipokanety be fa indreny tsy mahita. Avelao any aloha izany resaka izany fa ahoana ihany ny programa lahy izao e. Efa sasamy andro izay dia hitako izay nefa hoe hanao tory bisikileta lavidavitra tsika telo-dandro any. Ay tokoa moa. Fa ahoana e? Fa ngaila tsy mazoto indray. Akan lahy io ny viliko io fa lalako ihany ny ato aminareo. Ay ve. Te andray matitra be an'ity lalao tsipokanety be ty akia. Tsy azoko. Te ho matianina kokoa akia raha tsorina marina. Mba ampiterena tsara lesy José a. Fa tsy miteny tsara nga ny fianondry aka. Te ho matianina kokoa amin'ity lalao tsipokanety be ty aho ah. Ae ve tena andraisan'ny lahy matitra be mihitsy ty taranjy ty e. Miaraka amin'ny dadanay sy ireo namany manao fanazarana foana aloha amin'izao. Dia izany koa ve ilay tsy dia tsy ahafahana mandehandeha amin'ny bisikileta toy ny fanao mahazatra sady efa elaela izay. Za sy dida izao ny resaka tamin'ny FB alina hoe mba atao kilometatra maromaro mihitsy androany. Elana ny connecte amin'ny alina aza tsy hita intsony tato ato. Ka ao anatiny daholo ankizy izany a. Miezaka manaja tsara ny ora fatoriana amin'izao. Izay ny tsy dia ahitanareo akonnecte amin'ny alina intsony. Inona lesy ny diran'izany fa za dia mampime a. Ndry marina. Lazaiko andry a. Fa miasa be maso amin'ny resaka pétanque. Fitaovana tena faran'izay miasa io. Io ny ahafahana mikendry tsara ny toraka. Noho izany a, ilaina salama tsara izy. Ary tena manimba amin'ny fahasalamany tsy fampiany torimaso sy ny écran lava. Dia hitandry fa nampon'izay a. Mila fifatohana tsara amin'ny pétanque. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahandry mifantoka tsara raha tsy ampy torimaso ndry. Ankoatr'izay koa miasa be ireo tongotra ireo amin'ny pétanque. Mila manana faharetana tsara io tongotra io. Mila salama tsara koa satria misy position ilainy rehefa hikendry ny toraka izay ianao. Hitandry tsara ny fihetsika ataon'ny olona manao pétanque ireny e. Dia izay ny tenenako hoe tsy te hamizana ny tongotra amin'ny fitondrana bisikileta lavitra. Ndao ary moa fahalalana e. Tsy voahodiko izany ela rehefa sendra an'izay zavatra maharesy lahatra ny lazay fa fantatro tsara. Aza tonoina fotsiny izay naman'lahy e. Tsy midika ange izany hoe hanadino anareo namako akaiky e. Mpinamana foana tsika. Fa tsy toy ny teo aloha. Eny e. Ny fanao mety tsy toy ny teo aloha intsony aloha fa ny fifandraisantsika, ny fifankatiavana amin'ny mampinamana tsy miova kia. Okey lesy a, mandalondalo eo ihany. Tongavy any ankianja rehefa mba mazoto ndry e. Eny foana aloha izao ny tontolontsika mantsy. Miteny amin'ilay eo ihany rehefa malalaka e. Lasa aloha fa sasamy andro izay dita. Velomany amin'le ry ihany dia miala tsiny io ny aloha hoe ato e. Le izy aloha hitako tsotra ihany e. Fa mitako fahafehezana be nefa. Ka izay indrindra, mila fahaizana mandanjalanja tsara ny lalao tsipokanety be a. Ny teknika ifirenina toroko an'lahy reny na ny fikendrena na ny fifolako ny poignet. Fa hitako efa miezaka be lahy amin'ny entraînement ka. Ny tsapako ry dada a. Rehefa ao tsara ny fifatohana ny fikendrena dia samizay mitifitra. Fa rehefa tsy ao izay dia tena eo mihena eny eo fotsiny aloha fotoana elaela fa tsy samy mitifitra mihitsy. Izany hoe mamolavola fasahiana ny fananana fifatohana tsara. Izay vokatra ny vatana tsy tambesarana rerahana be loatra sy tsy fampitorimaso. Azony lahy tsara. Ary tsy vitany azony lahy fa tena tsapany lahy. Resaka pétanque indray izao mampitovy ny tady bokanganareo mianakato izao fa haiko. Tsy mila mafisina intsony izany raha Josiana. Aro aiziny izany. Ataonao inona izay atondiko fa ny resaka reo mianaka aloha atao tsara e. Fa nga moa izaho hitonga anaraka an'iny e. Sady efa tsy azoko fiterena intsony koa ianao izao fa efa lehibe mana-tsafidy.
Raha mbola zazanony ianao dia tsy maintsy nanaraka fa dadanareo mantsy tsy tia manolo kosa. Aza mba mifanala-baraka kely raha matoa. Fa miforta letsy ireny sady indépendante ka tsy mila namana rehefa mivoaka ny trano. Aza mampome dada sy ny eny ka. Asa mety aradala eo anao ry Gaston a. Mila vola mihitsy io fa andeha ho any amin'ny Jeanette mpanjaitra. Efa niresantsika alina izany. Aizany tsy hamme aneny akoa io fa mba mody be resaka io fotsiny. Alay vao anaty portefeuille akao izay ilainao re. Lasa kely are aloha fa mazotoana reo mianaka. Mazo tokony eny. Fa nitsapako kory dada. Mamolavola toe-tsaina amin'ny akabe mihitsy ny lalao tsipoka nety be. Toe-tsaina entina miatrika ny andavanandrom-piainana mihitsy io lazaiko io. Hoe rehefa misy tanjona tianao tratrarina eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy ataonao izay hatratrarana azy. Mitady ny fomba rehetra mihitsy ianao hatongavana aminy. Dia tsy milavo refina rehefa tody tsy fahombiazana fa manandrana foana ka tsy manaiky raha tsy tody. Ary dia izay mihitsy anefa ilay lalao tsipoka nety be na ny petanky. Izay anakekezana ilay kanety kely iny ny tanjona imasony. Ka izay indrindra angeo ahy. Fa toizy tsara foana ny ezaka e. Hitako efa tena mivoatra be lahy. Ena ry dada. Sady hitako mampahendry an'lahy le izy a. Fa ahoana? Lasa tsy lava tongotra be tsony lahy. No sady tsy miaro tory amin'ny fijerena écran tsony koa amin'ny alina. Ny matotra vetivety teo ilay zanako ia. Ka efa nanapa-kevitra fa ho raisiko matotra ity zavatra ity ry dada. Dia ajaiko sy akatao aviko izay fomba rehetra halavorary azy. Tsy ahoako izay esoeson'ny ankizy ihany hoe lalao nantitra, lalao efa soara be, kilalao mampamora antitra. Izy daholo ve zany re? Dada ve ahoana e? Ka ny olona koa tsy maintsy miteny foana e. Ary tsy maintsy maneho ny heviny sy ny fijeriny. Izay tsy voatery ho marina. Ka izay indrindra ho aho. Fa ianao rery ihany anefa ny tompo ny fanapahan-kevitra. Ary ninona tanjona eo amin'ny fiainana. Rehefa tianao sy hitanao fa soa sy hampandroso anao dia miroso foana hatrany fa aza mba mety sakana amin'ny fomba fijerin'ny hafa izany. Izay averiko hatrany fa fomba fijery tsy voatery ho marina. Na mety atao fananiana mihitsy aza anakanana anao tsy hiroso. Fa tsy hampoziny dada izao ity vaovao zaraiko ity. Vaovao inona ity? So sanatriana anao tao foana tany la. Dada kosy. Ka lazao malaky fa aza mampitaitainy e. Andray anjara amin'ny tournoin'ny Orange Klonga amin'ny kanety be ah. Ve misy an'izany koa ny Orange? Ie. Inona tsara ny etsoina n'ilay tournoi teo? Kilonga amin'ny kanety be. Mahafinaritra kosa izany. Ny Orange angery dada manohana tanora maro mihitsy amin'ny sehatra isan-karazany. Ka izay mihitsy io mahavariana io. Ny tournoi Klonga amin'ny kanety be dia fifanahana ofisialy karakarain'ny Orange mba hampamiratra ireo ankizy na tanora manan-talenta manokana amin'ny resaka tsipoka kanety be na amin'ny pétanque izany. Ary faritra maro manerana Madagasikara mandray anjara ao anatin'izany fa tsy hoe eto afovoantany ihany a. Ay, tena mahavelom-bolo ny maheno an'izany. Loka maro be ihany koa ny zaraina. Tsy ny lalao sy ny fanatanjahantena taty aoriana ihany ny asongadiny Orange amin'ny alalan'izay fanohanana tolony izay, fa na ny fanatanjahantena nentin-drazana ihany koa aza. Eny e, ataoko hoe nentin-drazana satria raha ny pétanque manokana izao dia tena fanatanjahantena efa goaika antitra nefa mbola mahasarika ankizy tanora maro foana hatramin'izao. Hany ka lazain'ny sasan'ny fanatanjahantena ny antitra. Raisin'ny olona amin'ny taonany siny ny sokajiny olona tokony hilalao azy. Izany eo ihany fa tena efa tapa-kevitra mihitsy izany lahy handray anjara amin'izany fifaninanana Klonga amin'ny kanety be izany. Ena ry dada, ary vonona ny anao ny ezaka rehetra, tena pare. Azo lantoka avy eo hoe tafiditra ao anatin'ireo afaka mandray anjara lahy. Vao 13 taona montsy angelahy. Ohatray dada, zavatra efa azoko antoko izany matoa amin'ny zara amin'ny dada. Lalao amin'ireo ankizy amin'ny taonako mihitsy izany. Matoky an'lahy le roa. Ataovy tsara ny fanomanantena. Tombony be ho anareo tanora izao. Aleo mihitsy mandany fotoana amin'ny zavatra hita fa mahasoso mamolavola tsara ny toe-tsaina toy izao.
isorana ny orange mamelanja sy manosika an'ireo ankizy sy ny tanora amin'ny zavatra tiany fa sady manampy anay ray aman-dreny mihitsy ny toy izao amin'ny resaka fitaizana. Mahazo matoko dada fa sady mba voninahitra ny fianakaviantsika mihitsy koa no nanapahako hevitra indray anjara amin'izao lalao kilonga amin'ny kanety be karakarain'ny orange Madagasikara izao nge. Aseho mihitsy mahangady tsika mitaranjo io. Ny tsika mantsy io efa ao anaty fa ampiana fanazarana sy traika efa fotsiny ampisingadina azy tsara. Dada tokoa izany nanomboka firy taona nirona tamin'ity taranjy ity e. Angaly ity izany tsaroana ntsony fa tena efa nandeha ho azy taminay Serinary sy ry Filibera Rahalahiko satria izao ny dadabe an'ny lisany moa dia efa io ny azo ny felam-boly sy fanalany sorisory eo. Vao misy fifamaliana kely izy sy ny bebe anareo na misy filana sedrainy any am-piasana dia efa io ny fanafodiny. Izay izany le hoe zay adala ny toa indray. Ary lamba miteniteny arain'lahy io ka. Ny amba akariko amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny tournoi kilonga amin'ny kanety be karakarain'ny orange izany letako. Raha azoko nataony ny verina tamin'ny taona ny lahy izao mba ahafahako mandray anjara amin'izany lalao izany tena nataoko mihitsy. Mba hain'lahy ve izao ny zavatra ondohako? Ato Sy lety izy raha na ny any an-dehibe. ka za kosa nge tsy mpaminana ry dady. Efa hain'lahy fa lohana petanky izao lehilahy zao. Noho izany ndao hikatroka kely aloha fa sady te hitsapany fahamatoran'ny lahy amin'izany tournoi karakarain'ny orange izany no te hitsapany tena kokoa hoe aiza ho aiza amin'ny lahy. Ndao ariko. Faly mahita indrindraiky iry Larisa. Za koa toraka izany lesy. Dia ahoana? Inona ny vaovao izay elaela tsy niona an'izay? Zay dia tsy mba tonga mihitsy mba nanandrana an'izany atao hoe pétanque izany. Na dia hoe mba hakahery an'ity solona nada amin'ny tanjona tiany atongavany aza rehefa tsy tia handray anjara ihany. Aza maika ny tora-bato aloha fa tsy hain'la mihitsy ny zava-nitranga. Fa nisinona ki? Nanotrina an'la tamin'ilay tournoi kilonga amin'ny kanety be ny karakarain'ny orange natao tetsy Mahamasina ny tenanay Marina ve izany? Tena resaka matotra izany e. Dia nahoana indriny tsy hitako? Ka ny antsony enay avy efa nisy dia tampoka maika be tsy maintsy nalehany. Dia tsy maintsy no dia aloha be fa tsy nisy ny andro sandrinay. Moa za koa tsy tena akaiky be anareo.